Ikasika kosa ny fampiavana pirenena dia nilaza Andriamatoa Laurent Ravatomanga minisitry ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra sady mpitarika ny Akolafy Ravalomanana fa ilatsaka ho mpanelanelana eo amin'ny fampiavanana sy fampiaonana ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery sy Andriamatoa Ravalomanana Marc. Malagasy rehetra niafatra nataony filoha Rajaonarimampianina hoe volony izy miditra amin'ny conciliation nationale fampiavanam-pirenena. Neny lalao Ravalomanana lalao fanambarana miezimezina manetikety dia enina rehetra fa mangataka fihavanana everiko fa zay no andrasan'ny Malagasy rehetra tsy za lay anareo no tokony hampiady fa itsika rehetra tokony hampiavana amin'ny Malagasy. Manaiky an'izay andraikitra zay ve ny président Ravalomanana? Manaiky tanteraka mihitsy izy avalikeo any resaka tamin'ny neny lalao Ravalomanana raha tsisy ny sampona andeha manga ny président Ravalomanana tsy ho ela efa nampahafantariko ny président Rajaonarimampianina zany efa nampahafantariko ny neny lalao Ravalomanana. Tsy hoe ny filoha Rajaonarimampianina ny sisa andrasa fa ny teny izy fa manao ny fandaminana faraparantsika izy satria ny fihavanam-pirenena dia ambony ary fihavanana na mafisiny neny lalao Ravalomanana koa fihavanana dia lohavitsika Malagasy atapin'iro ka mba mangataka anareo mpanao gazety apita Malagasy rehetra fa na neny lalao Ravalomanana na ny filoha Rajaonarimampianina dia fa samy nanaiky fa ho atomboka ary ho aravina ny fihavanana ny pirenena eto Madagasikara. Za fa niteny taminareo fa amafisika eto indray miresaka tsara ary minamana tsara amin'ny filoha Rajaonarimampianina, miresaka tsara ary mifankahazo tsara amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy amin'ny neny lalao Ravalomanana. Everiko manana didy eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra hampiavana azy ireo satria mino fa tsy hoe niady izy ireo fa nisy kosa ny fampiadiana nisy ny hevitra tsy mitovy. Zay no mahademokrasia ny demokrasia raha ny hevitra tsy mitovy dia atao izay hampiravina azy fa tsy sanatria mifankala na mifandrafy ny filoha Rajaonarimampianina sy ny filoha Malagasy.